Misy olom-bavomboaka miresaka hoe mifandraiky amin'ilay fanapozinana fa ny hoe fahasalamana amin'ny ankapobeny hoe mialaranga rehefa tsy vita ilay izy fa zay eto amintsika sarotra ilay tena hoe fanetretehana sy fiekena hoe misy tsy fahombiazana. Tsara fantatry voaka rehetrarehetra tsara fantan'ilay olom-bavomboaka fa tsy ny ministry ny fahasalamana na misavy angeny na ny fanjakana no nanao sakafo diso ka narary eny. Fa saingy fanjakana kosa efa misy accident ohatr'ireny na misy loso ohatr'ireny dia mandray andraikitra foana izy nanao ny asany ary za dia misaotra manokana ny fitondram-panjakana amin'ny alala ministera amin'ny fahasalamana sy ministera le izy tsy feno ny zavatra ilain'ny vahoaka zao le taratasy valin'ny fitiliana no tokony zaraina ny mpanao gazety dia ahitany vahoaka tsara hoe inona tsara zany le izy. Mila avoaka ny mangarahara ka ny valin'ny fitiliana mihitsy no avoaka iray manontolo ho ity mpandalina raharam-pirenena ity. Fa tsy feno zany le izy fa mila zany le izy mangarahara tokony hivoaka zany amin'ny fomba mazava ny valin'ny fitiliana dia mivoaka ray manontolo le valin'ny fitiliana dia izay no ataontsika hoe izay vao feno dia samy rehefa aveo samy maka ny fomba fijeriny dia mila mangarahara tanteraka zany ny taratasy valin'le fitiliana izay fotsiny ankamo. Tsy nilaza mazava ny anarana siantifika andreo singa hita tao anatin'ny valin'ny fitiliana nalefa tany Frantsa io moa nitony mpampanololalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny ministera ny fahasalamana raha nitondra ny tatitra ny valin'ny fitiliana io omaly. Mavomboaka miresaka hoe mifandraiky amin'ilay fanapozinana fa ny hoe fahasalamana amin'ny ankapobeny hoe mialaranga rehefa tsy vita ilay izy fa zay eto amintsika sarotra ilay tena hoe fanetretehana sy fiekena hoe misy tsy fahombiazana. Dia zay mihitsy ilay izy ary eo anatin'ilay tsy fahombiazana moa zany dia misy foana ny fiazakazahana anilika ny andraikitra any amin'ny hafa le amile hoe dia le stage zany nefa tamin'ny fitondrany ihany dia eo ngely izy ianao ny omana ijoro anao candidat filoham-pirenena dia efa mahafantatra zany hoe inona ny zavatra misy vahaolana no andrasana zany fa tsy hanilika na nampitrotraka ny olana misy fa vahaolana no andrasan'ny olona zany eo anatin'ilay izy fa tsy hanilika andraikitra indray ny amin'ny hoe efa tamin'ny andro ny fitondrany anina sy tamin'ny anina nefa nisy ny délestage efa tamin'ny fotoana zao ny simba ny lalana efa tamin'ny tsy tamin'ny koriana ary nangalatra ak'izay ve tsy mba hangalatra eo le manahirana be ao anatin'ilay izy ary hoe zao ataontsika hoe efa taona vitsy igny sisa dia vao avy indray ny fifidianana ary afaka telo taona eo zany dia efa ho avy ny fifidianana filoham-pirenena indray inona no ho atao zany fa lay sara kehitriny hoe mitety faritra manao fandaniam-bolam-panjakana eo anatry ny hoe tsy kera maro samihafa hoe tokony sao dia mba diso lara-pahamihana fitondram-panjakana fa tsy mirarana zany izy dia ohatrany hoe lay sara mitranga zany ohatrany hoe efa karazana propagande ihany hoan'ilay mpitondra fanjakana hoe mandanindany vola dia mba mizarazara vary etsy rehefa mba mitety faritra manao filakevitra ny ministra dia zay ilay endrika isehono zany efa hoe fiomanana sahady amin'ny telo taona ho avy 2024 raha ilay sary mitranga ary reny fanambarana nataona solom-bavombahoaka reny dia iverina hoe tsy tongatonga ho azy hoe mangataka troisième mandana dia voafaritra ny lalam-panorenana aza hoe tsy afaka manao intsony ny filoha ankehitriny raha ny andininy fa 10 amin'ilay lalam-panorenana hoe mandaha anankiray aza vaiziny endra mandeha fa dia asa aloha hoe manahoana fa ny lay sasy fandikana azy raha politika zany dia ohatrany hoe zay ataonareo fa zay efa miomana efa miketrika tsy misy masakana anay zay foana moa lay efa firesaka taloha hoe tsy maintsy mandresy dia ny malagasy resan'ny fahantrana fa ny fitondram-panjakana sy ny atoko eo amin'ny fitondrana miezaka mafy hoe manamafy orina ny ambaindain'ny antokony sy ny hoe kajikajy ara-pifidianana. Efa niresaka ihany tsika teo hoe afaka telo taona dia ho avy ny fifidianana rehefa miresaka fifidianana be dia be ny zavatra milohan'izany resaka lisy-pifidianana lalàna amin'ny fehezan-dalàna feny fifidianana sy ny manodidiny izao aloha fa manomboka misy resaka mandeha ny fifidianana hoe tsy kolokolo ny fizarana zavatra mandritra ny fampelezan-kevitra zany zao efa manomboka resahana zany hoe efa misy manomboka manao balizy dia efa misy resahana ihany koa ilay ao anatin'ireny kabary hoe zay ve ny tena ao ambadika ireny le fitetezam-patra naovana filakevitry ministra ireny fokora falimanana hoe hitombo ny feo milaza hoe
mbola mangataka troisième mandat izy zay ve le tena ambadiky le izy satria ohatrany fa araky ny tatim-baovao efa nentin'ny gazety voaka isan'andro le efa manomana ny sain'ny olona ny any am'izany hoe firosoana makany amin'ny troisième mandat zany ny mpitondra ankehitriny de ohatrany hoe zay ve miaraba manomboka kipy sy sanatria aletika ny aparatoko ny olo-pirenena miarabe tena manaraka tsara mihitsy efa mandravaka anay naty iresaka ny virana ny Kenya ianareo no filatekisa sy ny karazana mivaritra le jiro amin'ny jirama nahoana moa zanareo zany mafaka mavita zany nefa fanjakana malagasy tsy mahavita satria hoe araky maorinasa fanjakana za zany isan'iny hoe tosalohan'ny jiramay izay ananana amin'ny jiramay tena hoe volalany ny jirama fividiana an'le jiro avy eo amin'ny filalemby fa ny tena mary tena hoanina le volan'ny jirama ary efa tsy misy vola zany fanjakana de hoanina le volan'ny jirama de rehefa avy eo le jirama no lazaina fa tsy afaka mafidiky satria mividy lava mafaritra moa ambony zany ko nefa ohatrany hoe taritina mandeha makany amin'ny hoe filatsika afaka mivavy ohatrany hoe avarika mandeha makany ve zany ny fiainan'le firenena hoe moamity makany zany de hitatria ireo afaka avaritra amin'le jirama fa isika tsy mitandraka mihitsy de ahoana moa zany zany ara fandehatika ahoana moa misy zany hoe orinasa efa mahity raha ny marina zany efa nitenenina roa efa ny masina calculaire efa manao era de tsy voarina mihitsy zany fa zany hoe tena voanina zany le volany jirama tena voanina zany hoe fantatro hoe inona ny inanana an'le volany jirama izay ka manjafahany arina fa raha marina be raha ohatra hoe ohatry ny orinasa tantanana rehetrarehetra hoe de tsy afaka hiarina na atao hoana na atao izay ngamba anaraka dokam-barotra kely tsika de vaotsika miverina manondro hoe fandarana mbola manao ny fandarantsika mbola manana minitra maromaro ahafahana miresaka eto andresahana teo moa zany mikasika ny jirama ny tranga misy rehefa miresaka jirama de olona fampiakarana le fitaovana ka namafisina andreo tetezana misy 300 amin'ny lalam-pirenena faharoa zany no io anankiray io de hoe ahafahana mitondra andreo bloc moteur mbola tsy fantatra moa zany ny hoe rovina marina no tafiakatreto reto ary rovina no afaka andeha zany mivondrona mpiary herinaratra vaovao zany satria mifanindran-dalana amin'io ny ampiandrasana andreo ataontsika hoe vatam-panova herina tanjaka zany le tsy anosy zato le hoe mba ahafahana mamerina amin'ny laoniny famatsina iny ko mbola 100 taonina eo ny lanjan'iny zavatra iny mbo amin'iny tena miantoka ny lalam-pirenena voalohany iny zany amin'ny ankapobeny sy ny afaritra tsy mandrefa ny Antananarivo to Tsirabe moa nisy fahamaizana maly ihany koa Jirama tena hafa mihitsy ngala izy ary tokotry fahalamana nisy fahamaizana ny ampahany amin'ny tokom-piary herinaratra mamatsy any Tsirabe sy Faratsio zany efa misy antso aloha raisiny ianao miarabara Allô, Alberaba ni top radio. Alberaba sala, rotia chungane. Nyatena mala sa seko. Lisaka fana pusina na sakafo tilurai. Atsam tsy fantatsa mihitsy hoe inona le zavatra tokony tanemana zany. Mbola misy efa 7 safira ny lavo tao tamile avany nirikesiny. 26 de inona zany le fotsy le aretina teny inona ny anarany zavatra hoe nahatonga le aretina raha izay mihitandreo mamalagasy zany amin'izao mba tsy isiny zay zavatra satria ny aoriana hoe inona le izy tsy azo hoanina sy ny anao mbola averimkety any fa manginana ny minisitra tompona ndraiky zany mangina daholo de inona zany nataon'le 26 ambiny io iandro toro andro toro sisa zany nataon'olo amizay ny fanontaniana tena tiako apetraka mihitsy aiza le tompony le anniversaire inona no nataony aiza ny tena misy azy ao marary ohatrany ahoana fa tena nany tompony le mandroary tena miteny mihitsy fa mbola tsy nanao sinina tamin'le olona manana maty mihitsy le tompony anniversaire fa inona le zavatra amizeo misy zavatra tena mandrafizavo be eo anatiny
inona le tena marina tsy contre nefa tsy tifitra an'izy fa inona ny tokony tsy hohanina intsony zany zao mba hitandreman'le vahoaka malagasy mba tsy izy tsara fa mianatra izy io mitonga trany an-tsaiko amy talà misy inona zany le zavatra singa tsy tokony hohanina inona le izy avao hoe fa vahoaka nireo olona maty reo faharoa manarakara zany mba lasa ihany ny saiko ohatran'ny fitokanana famirina olona itery amin'ny route nationale numéro 4 mandeha andaka zany inona i zavatra ohatran'ny manao formation na paramilitaire tsy fantatry sady inona le zavatra ao aloha mba hazava le izy fa ohatran'ny zavatra mifamoafao be le izy miankina amin'ilay fiandriana-pirenena tsy inona tsy fantatry aloha hazava le izy ery zalaloha iny moa zany porte verte ny teniny tena marina efa misy fampilazana melohany le izy ny resaka hoe sécurité privée misy activité maromaro anatin'le izy misy fampiofanana amin'ny lafiny resaka fiompiana ny resaka sécurité resaka etseretsetra le resaka sécurité ngamany mety somary mampahatonga ny olona velona iary tokony fahalimanana ny sécurité privée tsy vaovao zany misy io misy manao hoe détective privé misy an'ireny ohatran'ireny hita endretrarehetra reny misy karazana société zay manao an'le hoe asa fiombenana ohatran'ireny zany tsy vaovao ary tsy eto Madagasikara rery any fa saiky maneran-tany de ahita misy an'izany misy arany firenena sasany mampiasa an'ireny mihitsy ho atao amin'ireny fiandry any ananany fa ny eto amintsika zany zao ny aiain'ny olona fotsiny manoloana an'le izy de hoe ary tohatra ny aro fitaovana no ny tena mpitandro ny filaminana no faninao am'izany izy ireo eo zany no satria efa naneo zany le vonon'orinasa misy an'izy ireo fa nahazo fankatoavana avy amin'ny fitondram-panjakana ny antony fijoroany zay zany aloha le zavatra misy de hoe fahoana ny any amin'ny sehatra tsy miankana no aro fitaovana no ny aty amin'ny tena hoe manedifika ny olo-pirenena zany tena tsy misy idirany amin'ny politika zany mety misy antony ve le izy hoe miseho l'izy atao anatin'le hoe ho tapitra mandaa Andry Rajoelina amity zany fempotoana ahafahany mitondra raha ohatra ka tena hoajaina ny lalam-panorenana de tsy akilany etsy misy karazana ohatra ny menace politika nataona manamboninahitra ohatra zay hoe mitsoaka ny ivelany asa misy ifandraisany be zany rehetrarehetra zany satria nisy le raha Patrika colonel Patrika Rakotomamonjy teo anelanelany teo zany de misy an'le Alpha Bravo Charlie sinisisa misy ifandraisany am'izany ve le tranga misy tsy maintsy resahana daholo zany satria mila tsy maintsy mamatatra an'le zavatra manodidina ianao zany sy ny fotoana isehony sy trangany reny dia eo zany hoe mbola tsy afaka tonga amina conclusion aloha tsika tokony fahalimanana fa ny fivoaran-javatra eo zany maritra hoe anao fahasadinika io mantsy fa hoe ny tompona andraikitra atao ohatran'ny hoe ao anatin'ny vondron'orinasa misy an'ity resaka hoe sécurité privée sy ny sisa tia de isaky hita foana tamin'ireo lanonana ara-panjakana tao aloha zany teo aloha hita foana tamin'ny lanonam-panjakana miaradi amin'ny mpitondra fanjakana zany fa tato ato izy manao lanonana ho azy manokana zay indrindra le izy isaky ohatran'ny hoe manao lanonana ho azy manokana na le trangana ny tenen'le olona teo arynge za zao mijery hoe nisy tompondraiky mpanjakana ambony ve tao anatin'le izy tsy nahita an'izany loatra ohatran'ny hoe safidy mety safidy ny angamba le izy aloha nahatonga an'izay fa tsy azo tsinitsony aviny zany trango zany raisina aloha ty antso ty miaraba tompo miaraba salame tonga soa miaraba anareo daholo le hoe ilatsaka ve ny andriamanto foloha aloha tsy possible satria zao nanao fampelezakevitra izy anao petrapahem-bahoaka efa fantatra izy satria hita tamin'ireny fetim-pireneny reny lanonana angeny na tsy an'olona tamin'ireny fanangana saina tsy nisy mihitsy zay ny tena marina ohatran'ireny tompoko zay le izy nisy fotoana fivanianana andriamanto Paul Rabarty eto nisan'ny tsaroko mikasika ny hoe ahoana mbola tokony afaka mirosaka ve ahoana de tsy namaly ny vatana moa izy hoe lala-panorenana de mandaro ihany olona isan'ny hoe mpanoana fitondrana zany ndrasantsika teo moa satria le mpiantso nanao fanamarina mikasika hoe fa ahoana inona le izy fa raha ny fotoana isehony sy ny ataontsika hoe manodidina le zavatra rehetra ny fotoana hoe inona no miseho de hoe
nitranga reny araka andrasantsika to tao ren'le fanambarana misisy zay nataon'ny colonel Patrick de niainga tao anatin'le zavatra nisy tamin'ny hôpitaly zay niesany zany de teo anatin'ireny le hoe fametrahana cocktail molotov tsy mipoka moa zany lizy fa mety hoe karazana asa fampitandremana ve le tiany atao afatra ve ny tiany ampitaina tao anatin'le izy avy eo zany le nisy an'ireny hoe Alpha Bravo Charlie sy ny sisy reny zany fitsingona dia de ohatrany mipotro io zavatra io faharoa manaraka an'izany hoe ao anatin'le fotoana iresadresahana sy faneho-kevitra samihafa any anaty lalatsara sy any anaty toerana samihafa any le hoe troisième mandat référendum sy ny resaka fikitihana constitution sy ny sisa no mitranga le izy ny tsy fahitana le tompona andraikitra zay hoe ao anatin'le vondronasa isehoany zany ao anatin'ireo lanonina ara-panjakana zay taloha nefa de nisehoany hitaratrany tao anatin'ireny raha hoe tany filaratsoa tamin'ny nisy le conseil des ministres teo de nisy le fitokanana collégium sy ny zavatra hafa de hita misy fandraisany am'izany ve io fiomanana ve le isa tena fanampiana le famoronana asa ve le izy toko raha falimanana andao raisina aloha ny antso manaraka miarahaba tompoko tapaka izy satria raha mahita tokoa ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ka mba te hanampy ao anatin'izany ve le isy hoe amorona asa fiarina mandeha zany am'izao ny resaka hoe fananganana orinasa manofanao mpiambana sy ny sisa rehefa tsy voarina de zany zao tena fanontaniana mety efa interpellé ny fotoana fanjakana nge zany amin'ny lafin'ny sécurité hoe tsy voaro zany ny olona tsy haiko io ny fananany mazava loatra de mahita irika ny olona any zany zao nisan'ny lalam-piarina vaovao afaka fironina raha aza diny fa tao anatin'ny fandarana manokana zay efa nataony nge de efa nilaza izy fa afaka mamorona orinasa manangana orinasa isaky ny roa taona sa zany ny olona hoe mahita irika zany ny sasa fa maninona ny hafa ny eo ary avy mikiatina ohatra miainam-piterina ohatra ny fianatitra angamba zany no milaza an'le izy ary ny mpandara malagasy ny tena sahirana ao anatin'izany rehetrarehetra zany de manapitrotraka moa le zavatra igainy anaton'le hoe ny lafin'ny délestage izao koa zany zao mitatao moa tian'le fepetra raisiny efa miasa misy eo antapana filakevitra ministra farany teo eo le resaka roapolo isanjato amin'ny TVA fa eo koa ty zavatra ataon'ny filoha américaine ny européenne moa zany zao no tena misahira-tsaina mihitsy amin'le telopolo isanjato hiatra amin'ny farany ty volany ty ny atsika ty koa amin'ny ankapobeny izy le fita amby efapolo isanjato sy ny sisiny le hoe tao anatina négociation tsy hitantsony moa zany le izy hoe inona marina zany zao ny afarany satria dila ihany ny 6 jolay satria tao amin'ny 6 jolay teo nitapotra le feam-potoana voalohany zany tao anatin'le izy hoe inona ny tena satria betsaka ihany koa ny orinasa eto amintsika indrindra fa orinasa afakapa indrindra fa ny misehatra amin'ny lafin'ny arena-kebon'ny tany manondrana entana mandeha makany États-Unis mikasika an'le tatao-ketra le betsaka ihany raha ny aty makasika atsika tao anatin'le izy inona ny vokatry ny ataontsika hoe fifanarahana na fifampirarahana tamin'izao américaine amin'ny fampiarana ny karazana etra zany amin'ny ladoany moa zany aba maromarina kokoa aba zay ho alaina amin'ny vokatra vaty Madagasikara mandeha makany toy ny amin'ireo firenena hafa ihany ko raisina aloha ny antso manaraka miaraba ataovoko miaraba ny tompo radio salame andro 14 juillet fety pirenena frantsay de mbola sainam-pirenena frantsay zany eo amin'ny Jepar sotra tompoko zany daholo zao le zavatra misy zany ny olona tsy manadino ro toko raha fahalimanana fa zany mbola sainam-pirenena frantsay ve zany fa ny ofaofao za zany rehefa nanaraka ny kabary nataon'ndray matoa Emmanuel Macron tamin'ny alina milohan'ity resaka hoe kabary zay nataony teo anivon'ny ministère ny défense zany zay manoloana an'ireo mpitaritarika maro samihafa any France de miomana mifatratra zany zao frantsay ary ampitombo avy roa eny mitety-bola ho any amin'ny resaka fiarovana ny défense ho an'ny tafika zany any France ny antonatony zany de hoe reo ambana maro samihafa mikasika ny tirarahany Ukraine ty sy ny zareo Rosianina zany de ao ambadika le zany de hoe ho ampitomboana ary ho velomina indray tsy hoe velomina indray fa ho accélérena ho afainganina ny amin'ny lafiny ataoko hoe fampitaovana ny tafika ny fikarohana lavidavitra kokoa mikasika an'le hoe fitaovam-piadiana vaovao zany mba ahafahana miaro de ao anatin'le izy zany de hoe mila akora izy ile akora zany misy nytony hoe terrara resatsika io satria efa voaresaka andray matoa Emmanuel Macron teto no raisina anao miaraba tompoko
ia miarapa-ny Top Radio salama nenazy mba tsika taliana zany hoe le filohantsika io ve mba nanotrina le filohany androany sa tsy nandeha de faharoa manarak'izay a tafakatra 5 zao le ankizy maty vokatry le fanasana teny a mirikasiny tsy fantatry hoe ahoana ny réaction fianakavian'le maty hitanareo raha nijery atao amin'ny Facebook a de misy ministina de asehoan'ny olona ao hoe hitaprovo tsy fantatra aloha zay tena marina tsy marina ka mijoro hoe fianakavian'le maty fa nino nandirikiraka fotsiny amin'izao zatra topo mbola betsaka ny zavatra mifamaofao ka zay hoe inona no tombontsoana intérêt amin'ny fanjakana tsy laza sy tsy resaka hoe tena zao ny zavatra mitranga fa misy zavatra manjavozavo de lasa mampitombo ny aia tsy hoe hiampangitsika na hoe anakiana be vatana hitsikera fa lay fomba fitondrana an'ilay toejavatra no mampitombo ny aia ao anatin'le zika zay le ilana hoe ny fitantanana sy ny raharam-panjakana mila zavatra mangarahara mba tsy isiany resabe sy ny hoe mety hoe sanatria ivona ary ny fitondram-panjakana isany miresaka zany sy miteny an'io hoe aleo ny sorsa officiel ihany zao sy ny sisa fa lay officiel mihitsy manjavozavo de any isany hoe miteraka aia ka ny tena zava-dehibe de lay hoe ain'olombelona satria raha ny fianakaviana zany ohatra fianakavian'ireo marary de hoe sanatria ny vavaladiny lela ve de tena hoe mbola iandro fahafatesana tsirairay ireo olombelona ireo eo anatriana zava-misy misy mifangatana hoe alefa-tsapona ny velany ohatra sisa inona ny mba mety setrany sy hoe zavatra hitan'ny fanjakana anafotana ny ain'ireo olona mbola anaty fahasarotana ny zavatra ohatrandreny anaty le source officiel mantsy de zao hoe navatontonona zao izy hoe vokatra atao donate ny mpanao donate zany ao anatin'le izy zany zao de tokony hoe satria ireny le hoe miporter préjudice miteraka fahavoazana ho an'ny siam-piarina zany zao le zavatra resana satria na donate any ivelan'n'lay zavatra ohatrany zao manana fianakaviana anankiroa mpanao tonle sakafo mpanao sakafo zany sady traiteur izy a manana espace ny sasany a de manao antony resaka viennoiserie sy ny etseritreritry tony de tsy lasa tsy manao le tony tsy atao taninarivo izy fanafatra fa nohony le zavatra mitranga de tsy mandeha de tonga de tsy mandeha le izy a ao anatin'le de zavatra ohatran'izany izy zao le manahirana de eo koa le mortadelle betsaka ny orinasa manao an'izany eto manao an'izany na orinasa madinika na salatsalany na ataontsika orinasa mpianakaviana velona ao anatin'le izy ary toko raha fahalamanany de eo nge zany zao le manahirana hoe lasa manimba n'le lalam-piarina sy ny fiariany olona etrekilany moa zany hoe raha mba manao ataontsika hoe fitiliana manokana moa zany zao hoe mba alefa any amin'ny laboratoire eto toerana sy misy laboratoire vitsivitsy any eto toerana afaka manao fitiliana an'ireny singy ao anatina resaka sakafo reny de inona moa zany zao no mitranga hoe raha ohatra zany zao tokony manana de mba mandefa loary aloha alefa any amin'ny laboratoire mihitsy le sakafo aiahina fa ohatran'izao de nivaliny zany hoe ho azony avoaka sa tonga ao anatin'le fandrarano hoe source officiel any no afaka mahoaka an'le satria zany matsy mba mameantoka ny olona nge ohatran'ny resaka ao anatin'le izy fandraisantsika zao tam'le resaka menaka betsaka be ny resaka de nanao nitondra-panao gazety aloha le orinasa voakasika de avao de nanao fanambarana matetika communiqué de tonga tany mihitsy ny ministre de hoe tsisy ara-dalàna tsisy aia fa le izy nge ampy ve zay fitsika tery de efa niteny raha ny tokony ho izy tokony résultat an'analyse amin'ny laboratoire tena mba hoe zavatra hoe contradictoire zany scientifique kokoa le resahana fa tsy hoe mijery an'le chaîne io nge resaka conditionnement nge le natao tao zay nge le nijerena tao hoe iny zany de embouteillena zany izy hoe alefa ao anaty tovangy de apetaka ny etikety de mandeha zay ke no hitan'ny olona teo anatin'le izy tokony raha fahalamanana fa tsy hoe résultat an'analyse hoe résultat an'analyse mba nandeha amin'ny laboratoire samy hafa mba farafaratsy ndro mba misy contradictoire zany hoe tiany nataon'le tany de mba misy hafa koa ohatra hoe za zao mba niandry hoe ny eo amin'ny fikambanany zonom-panjifa manao anazy manokana hoe tiany ny avy amin'ny fikambanany zonom-panjifa rehefa natao ny échantillon zany de nalefa tany amin'ny laboratoire ohatran'izao de tiany valiny de tiany avatsy amin'le orinasa milaza hoe itsay de efa nanan'le certificat de consommabilité tompoka de efa vita io zany de tiany izy de ampifanarahana zany hoe de milamina ny sainy fa ity zany lasa ohatran'ny serasera le izy hoe zany mampidina ministre andeha hanao fitsidiana tany zany koa aloha ohatrany tsy de tena moramora zany na ny alavirandala na ny fotoana volamena eny tsy resahana betsaka aloha manodidina an'lizy fa zay tsy nga zany vita moramora mandefa an'izany hoe andao ary makaty ao anatin'lizy
lasa zay lay manahirana any anatin'ilay fomba fiasa sy ny fomba hitondrana lay raharaha no manahirana hoe tena araka ny tokony izy ve sasanatria ohatrany hoe mifototra amina serasera sy fanodikodinana saim-bahoaka na fampitoniana anjambana saim-bahoaka kanefa betsaka no manjavy zao anatin'le izy hoe resaka analizy sy ny sisy zany hoe zavatra mampidi-doza tena aim-bahoaka anie ny resaka ao anatin'izany tsy tokony isy hoe zavatra fempena hoe tsy ambaratelo zavatra mamono moa ve de tokony ho atao tsy ambaratelo fa zay lay manahirana tsy finiavana anakiana be vatany na itsikera fa tena misy zavatra tokony ahitsy ao anatin'le izy be deabe no zavatra mety afaka resahana manodidina an'indra toko raha fahalamana fa ngamany maraparanana ny resaka amin'ity an'io ty de hoe tsy manadio ny sain'ny olona tsy manala ny aiay ny serasera ataon'ny ofisialy atreto reo tranga rehetra miseho na milafi ny fahasalamana toy nyle fanampozinana teny ambao malaza na ny tranga ny seho tany kongo eny fa na manodidina ny resaka jirama de tsy mamafa ny aian'ny olona mihitsy ny serasera mivoaka atreto de eo zany le hoe finina marina ary no mahatonga an'izany inona no ambadika izany rehetrarehetra zany miezaka manangona ny vaovaotsika hitondra an'izany eto amin'ny fotoana mampety azy rehefa ampy sy voamarina ny amin'izany rehetrarehetra zany fa feno ataontsika miavaka ny amin'ny lafin'ny fahasalamana fa amin'ny lafin'ny hafa de misy mahazo tombontsoa amin'le zavatra miseho ankehitriny io na amin'ny lafin'ny ara-toekarena zany tombontsoa resahana zany na eo amin'ny lafin'ny ataontsika reto politika de misy manarotana l'izy manao ataontsika hoe fanarotana politika kanefa de zay le izy aim-bahoaka iny fa raha misy ny arena voalohany ino anatin'ny firenena re de ny olombelona io zany rehefa hoe marefo noho ny antony maro samihafa de zay le izy hoe na ny lafin'ny fiarina ara olana raha satiny fa anisan'ny pilier anankiray ao anatin'ity ataontsika hoe mandany fitondrana ankehitriny ity de mikasika an'izay hoe capital humain zay de nefa le zavatra manahirana be zany amin'izao fotoana zao hoe manahirana be ny everana an'le izy ty antso farany ty de marana ny fandarantsika miaraba atao miaraba tsy feretra mifasoadio de miraha finoana tanteraka ao de matobory tao am'izao namozanao ny tainao zao de mba mpitao ny fianakavinao firalote de mifa manaraka de zao ahoana le hevitra reo am'ireny voavoany hevitra atao atin'ny voany fitovoarota raha sy misy fa amin'ny tambazotaserasera amin'ny Facebook io toatra misy vaovao be mitsy eo amin'ny anao misy tsara edina tanzany be mahona ny heritreritra reo am'ireny soratotoko ny fialana vaovao moa zany io koa tsy maintsy jerena tsara voalohany indrindra misaodrabetsaka anao am'le teny fampahirezana teo atao tsara lazaina any amin'ny fianakaviana tompoko makasitraka nrehetra mikasy an'ireo vaovao samihafa io zany aloha tsy maintsy manana an'le hoe mahay an'le hoe discernement tsara satria am'izao fotoana zao koa de efa miazakazaka be am'le resaka hoe teknôlôjia vaovao am'ty le resaka hoe intelligence artificielle ty le io zany ndray misy vaovao io moa tsy afaka amboarina amin'ny intelligence de tena de io zany mila mailo be koa le satria betsaka satria tsika io tsy ary avoafe an'ilay teknôlôjia vaovao daholy fa ndraindray misy zavatra ohatran'le hoe zao misy vazaha manao interview olona hoe mantry izy fa faly de ohatrany hoe reny zao zavatra amboariny reny karazana vidéo kely de fa mikasika le resan'ny olona angamba le hoe mikasika an'le hoe ny fampitamba vaovahiny ny TV5 Monde sy ny RFI de mitatotra vaovao mikasika tao aorinan'ny fanindran-dalana tam'le hoe point de presse nataon'ny teo anivon'ny fampanoavana sy ny solotena mpanjakana avy ao amin'ny ministera zany mikasika an'le hoe résultat vokatry ny fitiliana zay nalefa tamin'ny laboratoire tany ivelany tany tam'le raharaha mbo malaza de iny zany nisy le hoe satria ny ataontsika hoe chute ny vaovao nataon'ny RFI sy ny TV5 Monde zany de milaza hoe contredire na hoe manohitra
ny vaovao zay lazain'ny mpitondra teto toerana ny vokatry ny fanadihadiana ary hoe laboratoire tsy tena spécialisé amin'le zavatra tokony atao no nandefasana le izy laboratoire tany amin'ny Frantsa tany Strasbourg zay zany lo mikasy le de zay le mahatonga le resantsika teo iny zay mahatonga le resantsika teo tsy manala ny aian'ny olona ny zavatra vaovao avoakan'ny vaovao ofisialy mitondra fanjakana zany mazava loatra indrindra va hoe manjavozavo zay izy vao may mampitombo ny aya ny olona de ny andro inona marina le singa mamono olona io mba ahafahana miaro tena farafaratsiny aloha sy mba ahafahana manavitra ny ainindreo zay andalam-pitsaboana amin'izao fotoana zao atreto zany aloha satria raha ny faneho-kevitry ny fianakaviana manana marary igny tokony fahalamana de ohatry ny hoe fitazomana aina sisa ny amin'le oxygène fa tsy tena fantatra marina hoe ahoana mety misy vitsy ihany lohany hoe tafavoaka tao anatin'le izy mety hoe tsy tena betsaka angambany dozin'ilay zavatra nohanina tany fa fanirina de ho tafavoaka daholo reo ataontsika hoe mbola ao anatin'ny fahasarotana hoe mba ho sitrana somatsara fa zay le olana atreto zany le hoe fa maninona tsy fantatra tsony zany hoe ka inona zany le tena hoe fanafody mahasitrana andreo marary reo raha ohatra ka fantatra tsy fantatra moa le izy zany mbola sy tena misy zany raha jerena amin'ilay hoe manahirana hoe aty amin'ny faharoa ambin'ny folo volana jolay mbola misy olona mamoiny ainy sanatry hoe finiavana isitona lakolosy amin'ireny fa hoe ny anatin'ilay fitsaboana sy fiarovana ilay ain'olona somary sanatry hoe amaivanina ao anatin'le izy atreo ngamba aloha fandarantsika tamin'ny androany makasitraka makatelina tamin'ny fiarahana isorana be deaibe ro rehetra zay ataontsika hoe natsiaro manokana no nitrangany seho zany tao anatin'ny fianakaviana de mametraka mandrapitafa ho amin'ndrapitondray